ampifaliana riavana malala no fiaonana toy izao eno antsika ny tenin'andriamanitra andraisantsika koa ny afatra tsara avy amin'ny tenin'ny tompo ho aminareo olom-boafidy araka ny fahalalana raha teo izy an'andriamanitra ray afamasinany fana amin'ny fanarahana sy ny famafazarahan'i Jesosy Kristy ampitomboana ao aminareo ny fahasoavana sy fiadanana amen. Zoma 30 aogositra 2022 imanjinantsika aloha hevitra hoe manamasina ny tenany ny mpino. Andeha ry havana hidera sy ankalazan'andriamanitra isika. Ananitra anao ary Andriamanitro mpanjako sy ankalaza na arinao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho sy hidera na arinao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony hiderany indrindra ary saky ny saina amin'ny fahalebiazana. Taranaka rehetra samy hidera na isanao amin'izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Amen.
hivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra mpiaro ianao, ary tsy mba mandao amin'ny ady atrehanay fa manome anjara toerana miavaka ao ny olonao izay arovanao. Ko mankalaza sy midera ary manome voninahitra anao izahay. Tompo, fantatrao ny fahalemenay ary tsapanay koa izany. Ko mangataka famondram-ponao hatrany izay. Amindra fo aminay ary mamela ny elokay. Fa ny fananao masina izay hanazavanay, ny fanambarany teninao Jehovah kina, mba izanay mitombo amin'ny finoana. Ao amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy anay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ny teonytery avana malala dia hitanao amin'ny epistily voalohany soratan'i Paoly amin'ny Korintiana. Korintiana voalohany toko 4 ny 2:12 ka hatramin'ny 20. Mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa izao tsy mety handevozin-javatra na inona na inona. Ny anina dia ho an'ny kibo, ary ny kibo ho an'ny anina. Nefa samy ho ilay vonin'Andriamanitra izy roa. Fa ny tena kosa dia tsy ho an'ny fitsangatsangana, fa ho an'ny tompo, ary ny tompo ho an'ny tena. Ary Andriamanitra efa nanangana ny tompo sady anangana antsika koa amin'ny heriny. Tsy fantatrareo va fa momba ny tenan'i Kristy ny tenanareo? Moa hanala ny momba ny tenan'i Kristy va aho ka hanolotra izany ho momba ny tenan'ny vehivavy tsanga? Sanatria izany. Moa tsy fantatrareo va fa izay miray amin'ny vehivavy tsanga dia tena iray aminy, fa hoy Andriamanitra, ho nofira ihany izy roa. Fa izay miray amin'ny tompo kosa dia fanahy iray aminy. Mandosira ny fitsangatsangana, izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia ny ivelan'ny tenany ihany. Fa mpijangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina, izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo, fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray havana malala, ho aminao trano ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika, dia ilay fiadanana tondra fiainana tsara ho antsika. Noraisika teo tamin'ny mofinaina ry havana ny Korintiana voalohany toko 4 20 ka hatramin'ny 20. Epistily nosoratan'i Paoly milaza ny amin'ny fitsangatsangana tsy azo atao ho isan'ny zavatra tsy mampaninona. Koa ny amin'ny vatana dia izao no lazaina. Ny vatana araka ny hevitry ny Grika. Ny vatana araka ny hevitry ny Grika. Misy fombam-pitenenana ao amin'ny Grika manao hoe fasana ny vatana. Ary misy mpahay filozofia stoika iray koa miteny hoe fanahy mampalahelo voageja ao anaty vatana efa maty aho. Ho an'ny Grika mantsy dia tsintsinina ny vatana. Miteraka fomba fanao roa samihafa teo amin'ny olona momba ny fiheverana ny vatana izany. Andaniny, ao ireo izay nisafidy ny feny vatana sy nampangina ny fandriany vatana sy ny filany, ka tena nanao tsintsinina ny vatana sy nampijaly io vatana io izy ireny. Tao kosa ny hevitra hoe ny fanahy ny tena izy ka tsy misy dikany mihitsy akory ny vatana, koa tsy maninona izay rehetra ataon'ny vatana, dia maro nateraka amin'ny fitsangatsangana tapitrohatra sy fanao ratsy maro samihafa. Ny vatana ho an'ny kristianina, ahoana kosa izany? Raha ny fandraisan'ny Grika azy, dia toa mamevahana izay fihevitra izy ireo izany ny hoe zavatra rehetra azoko atao. Diso fandray izany ny tenin'ny Paoly izany anefa ny Korintiana satria no heveriny fa afaka izy na dia hanota azy. Notohizan'i Paoly ny teny araka izany hoe ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny hevitra ny Korintiana fa mitovy amin'ny hanina sy ny kibo ihany ny tena sy ny fitsangatsangana. Ka raha afaka nihinan-kanina ny kibo dia afaka miray amin'ny vehivavy janga ny tena. Diso tanteraka izany satria ny hanina dia ho an'ny kibo tokoa, nefa dia ho ilay vonin'Andriamanitra izy. Ny tena kosa dia efa novidian'i Jesosy tamin'ny rany ka ho azy ary aharitra raha mandray azy, fa ho levona kosa raha miray amin'ny vehivavy janga. Saina izany ry havana, dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny mofinaina nomenao izay nilazana ny amin'ny vatana araka ny hevitra Grika, ny amin'ny vatana ho an'ny kristianina koa amin'i Jesosy Kristy. Mpisorona ho anay, ho aliky ny zavatra amin'ny ho avy, ny amin'ny voalazan'izany lalàna izany. Jesosy Kristy mifanatitra manaisitra fahotana tanteraka. Mivavaka aminao izay Tompo, ny hitahiana anay tsy raha iray mahafantatra izany. Hiavozana isan'andro amin'ny sehatra misy anay, ary hijoro vavolombelonao marina sy hompanompo mahatoky ny teninao.
sy haitianao ka manasoa ny fiarahamonina misy anay ay misaotra anao Andriamanitra mandrakariva ahitory izany amin'ny hafa koa Jesosy vonjeo firenay sitrany ireo marary mila ny vavakay fampanasitrany ianao ko toany ny asa fitsaboana atsanjao ireo azo paoriana ka ampiononao toandro ireo marevo zikiolona ireo sahirana vonjeo arovo izay mitejavatra misy eo fiarahamonina misy anay mitahianay amin'ny fiazakazanay amin'ny fianarana amin'ny asa mandrara ny tokantranonay sy ny fikasanay tsara anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay zivavahanay miaraka mivavaka nampianarinao anay manao hoe raha nay eo izy any an-danitra ao masinany eny anaranao ho tonga anieny fanjakanao atao anieny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra meo ny anio izy anona sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitonanay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay amen. Tanteraka aminareo ny tsodrano izay atolotra anaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra lohana fiadanany ahatonga anareo voatokana tanteraka ho azy kiarovany avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo mba tsy hanatsiny amin'ny andro avian'i Jesosy tompontsika mitana ny tokony omeny Andriamanitra sy miantso anareo koa ka ho efainy izany. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.